Sehatry ny fahasalamana indray kosa ary vokatry ny fiaraha-miasan'ny hôpitaly avatsy amin'ny Nosy La Réunion sy ny eto an-toerana dia nahazo fitaovana fanaovana échographie ny hôpitalin'ny Zaza etsy tsara lalàna ny tontosaina androany ny lanonam-panolorana tamin'ny fomba ofisialy izany fitaovana izany. Nahazo fitaovana ary fomba fanaovana échographie avy amin'ny vodrona malala-tanana ny hôpital des enfants etsy tsara lalàna. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy izany fitaovana vaovao izany izay vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny CHU La Réunion sy CHU Antananarivo. Ny action sociale androany avy avantsika avy La Réunion moa no initiateur ny projet izay nanomezana appareil-na radiographie échographie moa zany resaka échographie po ho an'ny zazakely no namezana androany ny hôpital any zazakely. L'initiative io avy amin'ny docteur Sagira. Tsy izy moa docteur Sagira fa zanak Gaskar izy io tany Tuliary izy io be tenteraka dia nianatra tany Andafy dia nianatra tany La Réunion. Miasa ny La Réunion, chef de service amin'ny service de pédiatrie any La Réunion tenany. Dia nahatsapa moa izy satria anak Gaskara dia hoe manahoana ny ampiny ny tandrazany. Dia androany izy io tonga zareo avy any La Réunion aty zany docteur Sagira, docteur Naël dia docteur Edmar. Izy telo rahalahy zany tonga eto androany anao sady nametraka ny appareil ny échographie sady anao formation miaraka amin'ny namandrareo zay eto amin'ny hôpitalina Zazakely miaraka amin'ny équipe ny professeur Yannick sy ny tariny. Efa manana fitaovana fanaovana échographie ny hôpitaliny ankizy ary anatsara ny fomba fiasa ao toerana kosa ny fahatongavan'ity fitaovana faharoa ity. Misy appareil na échographie vaovao nomeny zareo androany. Io appareil io somary misy mahasamy hafa azy kely amin'izay efa nananana sy nisy teo aloha satria somary metimety kokoa an'ny zazakely indrindraindrindra ho an'ny aretin'ny fombo zazakely fa tsy hoe izay ihany betsaka be ny zavatra azo atao amin'ny échographie fa izany hoe ilay sonde ampiasaina aminy dia tena mety ho an'ny ankizy kely na zaza vao teraka io na zaza lehibehibe noho izay. Ireto namana tonga eto reto raha teo moa dia efa mpiara-miasa hatramin'izay na ry zareo amin'ny association Akama izay efa niara-miasa tamin'ny hôpitaly hatramin'izay na ireto namana cardiologue sy pédiatre tonga eto reto izay efa mpiara-miasa hatramin'izay ihany koa dia mbola fitohizany fiara-miasa hatramin'izay zany mbola hitantsika eto zay. Mbola hito hatrany ny fanomezana fitaovana na ny fampiofanana vokatra izao ho fiara-miasa izao. Nilaza ny mbola nolotra fitaovana vaovao fanaovana échographie ho an'ny fort dauphin tokoa ireto malala-tanana. Nilaza Andriamatoa Daniel Ismail fa efa vita ankehitriny ny planina entina hanatanterahana ny asa fanitarana ny hôpitaliny ankizy eto zara lalàna ka hanomboka afaka iray volana eo ny asa izay araha ministera amin'ny fahasalamana sy fikambanana karana malagasy. Tsikaritra tokoa ho fa mahatratra 50 ireo ankizy tsy mahazo fitsaboana vokatry ny tsy fahampian'ny fodi-drafitr'asa ao an-toerana. Manodidina ny 70 amin'izao fotoana izao ny isan'ireo zaza-tsaboina ao amin'ity hôpitaly ity. Ny fahanseborana ny kohaka ary ny aretin-kibo amin'ny ankapobeny tena mahazo azy ireo.